fanambadiana aloloatra eny ambe efapolo isanjato ny zaza malagasy no iarany. Lalam-pirenena faharoa teboka telo mety teradoza. Tetikasy ta Tanamasoandro tany baronjato sy 10 hektara tandindondoza. Faltafaraka amin'andray tombokilasy sy tombovavy sy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao hanaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny lisitrireo kandidat tolotry ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny kandidat ny vovonana firaisan-kiny. Andiany voalohany ireto roapolo mianada ireto mbola isy ny andiany manaraka hoy ny filoha Ravalo manana marika filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara no sady filoha Pierre mitantana ny vovonana firaisan-kiny. Mamitina amintsika izay vaovao izay Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Miisa roapolo menada ireo kandidat natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Lisitra voalohany hofidiana ho solombavambahoaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kiny. Ireto avy izy ireo: Razafy Manalotsoa Loko Anotrinyaina, candidat ao amin'ny Tananarivo voalohany. Izany ianao. Ya, dia raha ianao. Zay. Ihany. Manalotsoa Stanislas, candidat ao amin'ny Tananarivo faharoa. Dia raha ianao fa fatao ianao tamin'ny sabotsy fa izao reto ny ampahan'ireo le zavatra tsy maintsy omanina ny antoto taratasy ny fomba fiasa namena atao ny toromarika rehetra. Zay bonne chance ianao. Rahalampanana Feno Ernitsoa, candidat ao amin'ny Antananarivo fahatelo. Ya, ihany. Ya. Ianao ihany zany io aloha fa dia ataovy izay mpandrisananao any. Randriamasinoro Tahiry Nirina, candidat ao amin'ny Tananarivo fahaefatra. Ya, aravaina anao ese candidat anao manomboka izao. Dia ataovy izay tanteraka tsara ny asa izay fanomanana ny Laoara. Razafy Ngololona, Razafy tsy mialina, Andria tsy voafetra, Antananarivo fahadimy. Fiara. Anao fetra. Dia toizy anao zany ny asanao dia mino fa anao izay azo ataonao ampadany anao. Ya. Andriamampaly Todsoa Manampy ao amin'ny Antananarivo fahaenina. Todsoa. Ya. Eny ary. Ianao mahay miara-miasa tsara amin'ny voaka manodidina entan'ny olona. Soratra. Zay. Rakotomanjato Edmond Rodin Georges ao amin'ny distrikany Arivon'ny Mamo. Ty ihany ianao Rodin. Matoky fa hainao to. Firaisan-kina? Efa mipetaka ireo ny arabe. Razara Fiera Ravolaza Fidèle, district Anambatondrazaka. Tianao Fidèle. Zay ha? Atao izay. Rabekijana Soloery, district ny Amparafaravolo. Solofoery azafady. Itony ianao any Antsanaka. Atao izay mamety azy tsara. Raha ianao. Atsofotoy ny comité de soutien. Jean-François Michel ao amin'ny district ny Antsirabe voalohany. Zay a. Arapainao fa dia io zany voafidy tao anatin'le maro. Atao izay azo atao rehetra. Zay. Randrianantenaina Olivier Anthony José ao amin'ny district ny Antsirabe faharoa. Anao José. Ya, zany ianao a. Matoky a. Fanao azo ataonao amin'le fety.
Randriantanina Malala Livasoa Marotiavina ao amin'ny distrikany Betafo. Ay ianao zay vao tonga ato fa dia maniry raha maniry manao azy arak'izay zatao lasa député ianao zany candidat official eo. Andrielo Vonjy nantenaina distrikany Mandoto. Anao natenaina dia ianao zany efa ditovy zaza tao ny Mandoto atsody olo ny mpitolona rehetra sy ny fikamana rehetra. Ramilarson de Mampiono ny Janahary distrikany Faratsio. Mila ianao zany leo mino mandeha be izy amty bonne chance anao. Ravelon'Anosy Mamitila distrikany Ankazobe. Ataovy tonga mba ihany nitseo. Razafitsoarany Edson distrikany Anjozorobe. Anao edy ty zany anao ianao ihany lany manao bonne chance anao Anjozorobe. Silefinirina Belle Jean Brito Josepha distrikany Fianaratsoa voalohany. Allo Brito tiaraka andresaka atao ataovy zaka atao isiny firaisikina miaraka miasa daholo. Rabenirina Maminiaina Solondraibe distrikany Ambohidratrimo. nahazo ny taratasy manamarina ny maha-kandida azy avy amin'ny distrika na Tsimdrano ihany koa Ramatoa Voangy Ramananarivo sy Avitry Nena Andrianosy ho any distrika na Varadrano. Lehibe ny fanantenana apetraky ny vahoaka ho an'ireo kandida natotry ny Antokotim ao anatin'ny hiavavonana firaisankina ireo hoy ny Filomarika Ravalomanana ary asa ny fotony avetrany izy ireo. Lehibe ny fanantenana apetraky ny vahoaka malagasy aminareo ry kandida isany ho fanarenana ny firenentsika. Mafy loatra ny fahoriana mahazo ny mpiray-tanindrazana ary tena efa potika ny firenena noho ny fitantanana tsy mahomby misy ankehitriny. Tsy maintsy manao izay azo atao ianareo mba ahafahantsika mahazo fandresena. Noho izany dia lehibe ny andraikitra sy adidy miandry ny kandida, lehibe ihany koa ny adidy miandry ny atoko tim ary indrindrindrindra lehibe ny adidy miandry ny vondrona firaisankina amin'izao fifidianana ho avy zao. Tsy maintsy manao izay azo atao rehetra isika mba ahafahana mandresy. Anjaranareo no fanaraka miombona amin'ireo mpiaradia amintsika satria zay mahafiraisankina firaisankina. Reheto ary ny fiomanana tsy maintsy ataontsika. Voalohany, raha vao maray izao taratasy fanendrenanareo kandida izao ianareo dia miasa fanomanana reto aby: ny fiantsona fivorin'ny antoko izay mpikambana ao anatin'ny firaisankina mba ho fandaminana sy fanomanana ny fifidianana izay ho atao. Fampahafantarana ny kandida, fananganana rafitra ny firaisankina ary fametrahana ny folobe toerana izay isan'izy ireo. Mahatoky aho ary mino fa ny voaka malagasy ray manontolo dia samby rahina mba hahafahantsika maka indray ny fahefana ny tsinan'izao fitondrana tsy mandeha amin'izay izy zao. Tsy maintsy mahay miresaka sy fanerasera amin'ny fiarahamonina. Tsy maintsy manangana komity mpanohana na comité de soutien matanjaka anomanana ny fampielezan-kevitra. Tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana fohy zany satria roa herinandro melohan'ny fametrahana ny kandida sika amin'izao fotoana izao. Fanendrenareo olona hiaradia aminareo dia apetraka aminareo zany
ny candidat dia tsy maintsy mandefa ny tatitra aty amin'ny foibe manomana sady ireo olona zay tokony hiara-dia aminareo koa matoky sy mino aho fa anoaraka izay ataonareo ry candidat zay voafidy ary dia mitsodrana-nareo ny tenao anao ohatran'izany daholo izahay dimy atao anatin'ilay vondrona firasikina fa dia eto androany zany dia anjaran'ny tim no manao fionana toy izao. Tsy maintsy mifandefitra tsy maintsy ny fandamina ireo antoko politika andrafitra ny vovonana firaisakina amin'izao fanolorana kandida izao. Toy izany akoa miantso ny bazin'ny tima rehetra iara-isalahy ampandany olona atoditry ny firaisakina ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Izay nisy le firaisakina tsy maintsy mifandamina izahay mifandefitra hoe anisy tia hoe anay io dia misy telo na efatra ro le parti politika fandombaka amin'ny toerana anankiray dia efa avy eo araka le fandaminana hoe zay sy ny pro-citeny citeny zany président citeny mamaritra farany hoe tiana atao dia raha ohatra mbola misy andreo le candidat timiny zay efa député na tsy efa député teo aloha mbola tsy nahazo dia mbola tapaka zany lefitra mbola ifandirana be le izy ifanazavana eo koa moa zany hoe ny fihetsiky n'ireo bazy or bazy tsy hanaoko totoa amin'ity izahay ary efa voalanjalanja tsara ny zavatra atao fa manaray ianareo ny toromarika zomena anareo mahatoky aho fa ny bazy tim rehefa tim dia tim mahafantatra ny tokony atao tsisy ahina mihitsy zany fa fantatra miaraka amin'ireo bazy ireo ka raha be da be izy mihetsika amin'ny bazy tsy mandany mihitsy ny zavatra hitany any antoerana sy ny zavatra misy fa tsisy ahiny zany amin'ity dia tapaka sy toromarika mihina azy ihany zay no arahany. Ny firaisakina no manampy ireo kandida amin'ny fampelezan-kevitra toy izany ihany koa ny vola manantanteraka ary misokatra amin'ny rehetra ny vovonana amin'izay endrim-piaraha-miasa ohatra ny filomarika Ravalomanana. Fanontaniana dia hoe izy ny miantoka an'ireo le candidat reo amin'ny lany ty izy hoe toko telo mamasana andro no atao zay ny misy amin'izao fotoana izao. Voalohany ny candidat aloha matoa izy minatsaka hovidiana tena vonona tena fantany tokony atao. Faharo ny antoko manolotra azy manana ny asany sy manana maizy azy tsy jery azy fotsiny eo ary fahatelo zay mahatonga le hoe vovonana na ny firaisakina tsy maintsy andray anjara hoe ahoana nanampiana ny candidat io fa zao ny zavatra mahazo azy zay aloha dia azoko lazaina aminao mihitsy raha misy avy anivela ny araba soa araba tsara fa hatram'izao aloha mbola tsy tonga. Andiany voalohany ny lisitra ny voakandroany mbola isy ny lisitra fanampiny ho an'ireo candidat atoditra ireo antoko politika rehetra ao anatin'ny firaisakina dia ny tim pro-citeny HVM tsara tafina ary ny antoko politika madio. Vaovao manodidina ny raharam-pirenena izay ihany tsy afaka miaina ny afo miredareda ho an'ny fitiavan-tanindrazana isika raha tsy mahay ny tantara isan'ireo fantsona amantarana izany tantaram-pirenena izany ny fandarana toy ny miara-manonja ho ny mpanentana ny fandarana mba hiarovana ny fiandriana amin'ny pirenena. Tati-baovao ny afitra solondrabe eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Faneva-tevana ny asan'ny maha-malagasy fa mingavingana ireo tolona ho fanafanan'ny Madagasikara ny taona 1979 ireo no endrika fanariana diny malagasy ankehitriny tamin'ny alalan'ny famoahana ny hira miantsony rehetra ho tia-tandrazana. Notsindriny miara-manonja fa tsy tokony atao toy ireny ny hira mirakitra ny tolona ny fanafahana indrindra fa nataon'ireo malagasy tany aloha amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana nataon'ireo razambe mba nanafana ny tanindrazana teo ambanin'ny zogan'ny vahiny. Alehibe ny fitiavan-tanindrazana ao anaty zany dia zay ny antony mahatonga zany tony fandarany tony tena sary-piaro ary sarotiny rehefa voakitika zay asym-piandrianina sy zay hoe tanindrazana zay dia tanindrazana nge zao zavatra tsy mandeha amin'izay loany zao hoe
mienjera any amin'ny tsy tokony ho izy lay zavatra ihany an'le firenena sy le manjoa an'le tandrazana zay zo zavatra mahasorena mahasosotra ary mahatonga le fahampitehana eto amin'ny firenena izay de manao ezaka isan'andro san'andro itsika mizarana zany afim-pitiava-tandrazana zany amin'ny alala ny fampahafantarana ny zava-misy iainy an'le firenena satria tsy afaka iaina an'le afim-pitiava-tandrazana le miredareda ao anaty isika raha tsy mahafantatra ny tantara raha tsy iainantsika ny zavatra maharary ny firenentsika sy mpiray tandrazana amintsika ary raha tsy hilofosantsika isan'andro san'andro izay tetika ahafahana miala ao anatin'izany zioga mampahory sy mampahantra ary manageja n'le Madagasikara izany de izany tompoko ny ezaka ataonay atao anatin'ity fandarana ity tsy mahafaly anareo le izy ho an'izay mety hoe manao firobarobana tantely hafa-drakotra mampiasa andrehetra zay fomba ahafahana zany manao an'izay hoe fakana ankeriny na hoe fakana amin'ny ampahana ankolaka any Madagasikara izay satria hoe mbola misy malagasy mijoro miaro an'le Madagasikara ka tsy problème atsika ny sasany tsy faly fa ny tsika de zao ahoana no ahafahana mampita an'le hafatra zany de rehefa tsy tafapita le hafatra rehefa tsy mbola miaina am'le tena fitiava-tandrazana tsy mbola miredareda ao am-pon'le hevelona fa tokony malagasy aty aoriana ilay fitiavana an'le Madagasikara de manaonao foana amina hira tahaka ny reny hirany MDRM reny ary nanaty famingavingana sy olana samihafa ny malagasy ankehitriny ny malagasy rehetra nefa no mila tonga saina fa anatin'ny fahantrana lalina sy ny fampahoriana rehetra mila fanapahan-kevitra entitra ny rehetra mba tsy ho fitaovana politika tadiavina seza intsony amin'ny fifidianana ifandimby eo la fomba vao hafa kosa indray misedra olana hafa indray ireo mponina ny tsy mahabe omby imeritsy atosika toerana voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro tanimbary anarivony hektara mamelona fianakaviana anarivony no tandindondoza vokatry ny fiotsahan'ny ranontany ateraky ny tetikasa manaitra ny fanjakana izy ireo ijerakaiky ity olana ity ary nilaza ny anamafy ny tolona efa natomboka raha mini manao be marena ny mpitondra fanjakana zavandria mahifa taiziny no mitatitra ny antsiprimbavao tototry ny ranontany avokatry ny tetikasa Tanamasoandro eny tsy mahabe omby meritry atosika ny tanimbary sy ny loharano mamatsa rano ny tanimbary manodidina ny 900 hektara eny an-toerana manimba tanteraka ny fiarin'ny akamaroan'ny mponina hoe meritry atosika raha ny fanazavana izao fahavoazana izao manao asa tsy ampiheverana loatra ny mpitondra ho ireo tatsaka atao manao tsinitsinina ny fivelomanay hitantsika eo ambany amin'ny sary ireo misy tanin'olona io zao tanimbary efa roa taona mahery io zao tsy azony kitehana tototra de eo izy zany izao arena sy tokantrano maromaro zany zao no azo lazaina hoe iaran'ny tetikasa de akoatran'izay hitantsika io sokafan'ny vatan-dehilahy io rano dia raha ny alaliny izy io amin'ny ankapobeny de eo amin'ny 3 metatra manodidina eo ny alaliny ary mamatsy ny faritra maro amin'ty ambany ty raha hiteny aminareo azy zao de hoe ny tanimbary entohan'io rano tsy hoe izy miantoka manontolo fa indrindrindrindra any amin'ny fotoana maintany le voly avitra dia any hoany amin'ny 20 hektara any satria mbola any avaratry ny lalana route nationale numéro 1 zany ny mbola misitraka ny rano avy amin'ity akoatran'izay any hektara mara zany hoe ampolopolo maro eo amin'ny 9 hektara manodidina eo koa reo le tanety sy tanimboly misitraka anaovantsika an'ilay hoe voly avitra atsy amin'ny ilany atsinananatsika io ny lalana de tapaka tanteraka vokatry io lay atao hoe érosion na lay ranontany zay atsanga be manapaka ny lalana de potika tanteraka zany lalana zany zay mampitohy makany amin'ny faritra commune maromaro amin'ny districtna Rivomamy misy commune anakefatra izy voakasika any ary voakany be enjy mihitsy ary ny lalana iny akoatra izay mihitatra trany ny faritry ny tany anatanteraina ilay tetikasa Tanamasoandro na ny délimitation ka mampametra-panontaniana ho ireo mponina 700 hektara no voafaritra nanganana ilay tetikasa ka ny 273 hektara amin'io no tany mpanjakana izany hoe atan'olon-tsotra maro no efa voakasiky ny tetikasa kanefa mbola izao hitarina tsy kelikely izao ihany ampolisin'izay ny resaka piquetage zay mamaritra ny délimitation Tanamasoandro efa napetraka ny 180 hektara fa am'izao le izy
na ny efa miala 1 kilometre andray amin'iny délimitation efa nisy iny zany a ny piquet manontany moa zay hoe izy mametaka andreny de milaza tsisy mahalala ny tompony andraikitra de mampiteny mona mihitsy zany le izy hoe inona ny zavatra mitranga. Milaza ny anamafy ny tolona efa natahotra amin'izay ireo mponina. Nisy ny hetsika tana maro nataon'ny fokon'olona nentana nanadiovana sy nanokafana indray ty loharano sy farima matsirano ny tanimbary amina hektara maro eny Miritsy Tosika ity. Mifandraiky amin'izay vaovao izay fepetra sy dingana maromaro no tsy maintsy araina amin'ny fangatahana taratasy fahazondalana manangana trano na permis de construire. Ilaina amin'izany ny taratasy fangatahana alefa ny mbeny tanàna, ny certificat juridique momba ny tany sy ny drafitra ilay trano. Anisany mampirongatra ny fananganana trano tsy ara-dalàna ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy ireo raha ny fanazavana ho an'ny komina ampita-tafika manokana manodidina ny tapabolana eo ny fikarakarana ny fivoahan'ny taratasy fahazondalana anorina ao aorian'ny fametrahana ny fangatahana. Onjalalaina Ranaivo manana simbola avatsara. Olana goavana eto Andrenivohitra amin'ny fahatsetsemandreo lakan-drano ka miteraka tondra-drano amina faritra maro eto rehefa fahavaratra. Ny tsy fanarahana ny drafim-panajariana ny tanan-dehibe no anton'izany ka nisindreo fananganana foto-drafitrasa amina toerana voarara ao amin'izay. Ilana taratasy fahazondalana avy amin'ny commune na ny permis de construire, ny fananganana, ny fanatsarana, ny fanitarana, ny fanamboarana tamboho, ny fanamboarana fasana ary ny fandravana trano. Ilaina amin'ny fampidiran-jiro sy ny fandoavan-ketra ihany koa ifahazondalana io. Raha ny voafaritry ny lalàna 570 andro ny fepitao ny voahan'ny taratasy fangatahana nangana trano iray. Mety hiova nefa io arakaraky ny commune. Tapabolana ny fivoahan'ity taratasy ity ho an'ny commune ampita-tafika ka ny ben'ny tanàna irery ihany no afaka manao sinoa izany. Dingana maro sy atota taratasy maromaro no ilaina vao tonga amin'ny fahazona ny permis de construire. Anisan'izany ny taratasy alefa any amin'ny ben'ny tanàna. Voalohany aloha manana juridique izy ara-dalàna na io misoratra mivantana aminazy na tany novidiny fa prouver le juridique amin'le acte de vente de avy eo izy mitondra ny plan cadastral anaovana an'le permis de io plan sy juridique io no entina mandeha makany amin'ny DLT rafitra anankiray zay misahana ny resaka alignement de any zany no mandefa an'izay taratasy zay na ny avony trano afaka apetraka eo amin'le toerana de ny any avokoa mametra an'izay hoe R+1 na R+2 na +3 no azo apetraka amin'ny tany io na villa basy any zakan'io toerana io. Tonga eto zay taratasy zay miaraka amin'le juridique sy ny plan de takina ihany keo rehefa avy eo raha novidiny le tany takina koa raha lova de takina eny acte de notoriété de zay dossier zay no entina anaovana ny permis any aveo. Misy nefa olona tena tsy manana taratasy mihitsy zay tena tsy hita zay fototry ny taratasy fa lova be ary le trano atsangany eo ihany de zay aloha tena tsy mandrava. Misy hatrany ny fidinana ifotony ataony avy eo anivon'ny commune na raha maso ireo fanondrenana sy fananganana trano amin'ity commune ity. Andefasana taratasy fampanatsoana sy ansaina manajana ny asa avy hatrany ireo tsy manana taratasy fahazondalana. Mbola tsy nisy kosa ny fandravana fa fanentanana no atao mba hanarahany olona ny ara-dalàna. Vaovao ny trangam-piarahamonina matiny sy namono tany anaty ala tao Tsarasotra distrika Nambohitra Iramidson Avinelina na Iramidy. Mpikambana CFM Morony Manisy sady administratera civil misotro ronono no sady mpampianatra teo amin'ny NFA sy ENAM Mandroibe teo aloha. Efa nitazona andraikitra maro teto amin'ny firenena sy ny faritra Morony Mania ihany koa ny tenany. Feno ratra ny vatany sy ny lohany tamina ahitana ny vatana mangatsikany araka ny vaovao efa misokatra ny fanadihadiana makasika ity raharaha famonoana ny mpikambany CFM ity raha ny angom-baovao hatrany. Vaovao manodidina ny fitaterana kosa indray mampitaraina ireo mpitondra fiara vaventy na camionneur ny faratsiny lalam-pirenena faharoa teboka telo eo no tena tahorana fa hitera-doza ka hitarika ao amin'ny fahatapahan-dalana tanteraka raha tsy misy ny fanamboarana faranjay aingana hoy ny fanazavana izy ireo. Mitombo izay tsy izy ihany koa ny fahasimban'ny fiara vokatr'ireo lavaka eraky ny lalana. Asina Andriamalala, Manu Randriamalala. Potika tanteraka ny lalam-pirenena faharoa 720 kilometatra mampitohy Antomasina amina Tanarivo raha ny fitaraina an'ireo mpivezivezy sy mpampiasa azy tahaka n'ireo mpitondra fiara vaventy.
24 décembre miatony asa fanamboarana ny reny 2 24 décembre hatramin'izao zany a misy asa kely ataony zareo akaikaiky natsapanana any vokatry le rotsakorana ty zany nanimba le lalana zay nangatany hoe atao grattage nefa tara loatra zareo nanao le grattage de miteraka tena point noir me grave be izy eo a ka mbo angatany vonjo maika tena vonjo maika tompoko a de ny manomboka ambodipolo mosy jusqu'à ny tamatavy ao zany tena tahorana am'izao amin'ny reny 2 ka mbo miangavy zay hoe mba alefandreo matériel reo zay tsy mitongo be hoe atao goudron aloha fa na compact tena le izy alana am'le balotage le conteneur tsy injera amina tomobile croisement aminay fa mba mangataka zany zay hoe mba vonjena le toerany apasy madinika ambodipolo mosy atsangam-bato maro Bekalalao ireo zany toerana tena tahorana mihitsy apisaky sidary mety apikatsony fifambozana amin'ny fotoana maharitra. Antony roa no mahatonga lalam-pirenena sy mba tahaka izao ireo mpitondra fiara vaventy misy apahany avy amin'ny fanjakana ary misy andraikitra ireo mpitatitra saingy tsy nahavita ny asan'ireo mpitondra ka mahatonga ny fahasimba lalan-drano Madagasikara tahaka izao. Roa ny antony mahatonga lalana simba samy manana part de responsabilité izay tsy mandaha fa izay manisa manimba fa ny faharoa ihany koa nandalo fahavaratra tsika ny tombo maro de maro ny lalan-dratsy dikany le fototra fitrasa mihitsy ihany koa ho an'le mpanao lalana no tsy mety ny anay ange fanjakana mandamina fotsiny tsy napety ny baskile taloha nge de nisy halatra ataon'ny mpiasa sy ndretrehitra tao hoe ka izay zany raha ohatra hoaverina po baskile vony fampiresaka fa alamina daholo reny olombelona rehetra zay nangalatra sy zay tsy milamina ao anatiny reny po baskile de averina baskile zay tsy mandaha fa faharoa ihany koa de fanjakana koa tokony ametraka tsara mazava am'izay am'izao ny hoe fomba fitantanana ny vola sy ny hoe ny vola afototra any amin'ny lalana sy jerena lalana tena urgence satria ny araina rehetrarehetra manera Madagasikara tena ahitana fahasimbana avokoa. Nanamafy ireo mpitondra fiara vaventy fa ny ankamaroan'ny lalana rehetra manerana a Madagasikara nipotika daholo amin'izao fotoana izao. Fa mampiteny mona ihany koa ny faratsindalana mampitoy ny komina Ambomiadana sy Antananarivo amin'izao hoy ny ben'ny tanàna any an-toerana mijanona ho antso anefitra ny fitarainana natao hatramin'izay miatra manaina ny zava-misy satria misy amin'ireo marary mila fitsaboana aty an-drenivohitra no maty eny an-dalana noho izay faratsindalana izay matsiaro atao an-jorombala amin'ny fampandrosoana ny komina Ambomiadana kanefa isan'ireo komina mamokatra betsaka ao amin'ny distrika Andramasina. Fanadihadiana nataon'ny Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiziny aina. Tafiakatra 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary ny saran-dalana mampitoy Antananarivo sy ny komina Ambomiadana ao anatin'ny distrika Andramasina amin'izao. Adiny 9 hatramin'ny adiny 7 ny lalana raha toka adiny 3 izany tamin'ny mbola tsara ny lalana. Tamin'ny fitonana Ravalomanana no nisy fanamboarana afara ny lalana tany an-toerana. Potika tanteraka izy amin'izao ary miteraka voka-dratsy maro amin'ny fiainan'ny mponina any an-toerana. Tena metraka be amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro mihitsy ilay satria miakatra ny vidim-piainana raha vao hoe miakatra ny vidin'entana. Raha vao ratsy ny lalana zany miakatra koa na dia ataoko hoe saran-dalana maka Antananarivo aza dia miakatra dia metraka amin'ilay mponina satria ilay vahoaka miaka midina eo. Dia avy eo rehefa misy marary ohatra hoentina Antananarivo maty an-dalana. Mpiainana iainan'ny olona andavanandro miakatra andro aman'alina dia tsy mifanaraka intsony zany. Raha ataoko hoe karaman'ny olona paharizoro ho any saraka tsara 5,000 vidiny vary 1 kilo 503 efa tsy mifanaraka intsony mihitsy zany zavatra zany. Vidiny menaka efa ray alina ny litra dia fa miakatra andro aman'alina zavatra hoe vidin'ny olona nefa le karamameloma vady aman-janaka tena mihina tapatsinay zany olona amin'izao. Komina iray lehibe indrindra ao amin'ny distrika Andramasina Ambomiadana. Fokotany 12 no mandrafitra azy ary manodidina ny 5,003 alina eo ny mponina mipetraka ao. Isan'ireo komina mamatsy vokatra maro isan-karazany aty an-drenivohitra saingy atao ankilabao amin'ny lafiny fampandrosoana. Dia ao nefa no mamokatra na io vokatra tanterina tio hatramin'ny saribao ny hazo ampiasaina maka Antananarivo dia Ambomiadana tena mamatsy an'io. Ny rano fisotro madio koa dia Ambomiadana no mamatsy an'io raha ny tsy azo mpaniry fa zavatra mampalahelo anay fotsiny dia hoe zahay ara tsy misitraka rano fisotro madio Ambomiadana nefa 10 kilometra miala tsy azo mpaniry misy ny tanàna. Tsy vitan'ny komina nefa zany miandro ny fanjakana efa tsisy demande efa betsaka ny demande natao fa mbo hatramin'izao mbola tsy nisy valiny. Dia tsy haiko aloha hoe iza no andrasana ahafahana mandateraka ny zavatra zay fa ampitaina aminareo le izy satria marary am-ponina any zany. Resaka hoe misy mitondra marary eo atapy-tanàna mandeha lalanadiny iray vao afaka mahazo rano any tsara. Misy fitrandrahana ataony zareo tsy azo mpaniry mamatsy Antananarivo renivohitra na ny sorsa herinaratra na ny rano kanefa zay dia tsisy natako hoe ny taxa siro taxa tokony hiverana komina raha tsy misy fa hoe ana fanjakana fobe na lola izy dia angatanay zany amin'ny mahabe ny tanàna tena hoe angatanay
ny redevance commune mba hiverina ny ahafahanay mampandroso le commune sy ahafahanay manao an'io lalana io tena olana goavanao amin'ny distrika an'Andriamasina ihany koa ny tsy fampia ny toeram-pitsabona tsy maintsy miakatra ty andrenivohitra ireo marary mafy hamila fitsabona kanefa ny faratsin-dalana mampiteniny mona ho ny fanazavana tena misy ny marary mafy any tsy maintsy hoentina miakatra ty Antananarivo nefa ny lalana dia ratsy dia anezaka ny tena rehefa tonga amin'izany toeran'izany ifandraisy lahatra amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny gouvernement mba hijerena manokana izany lalana izany mba hijerena ihany koa ny fotodrafitrasa fahasalamana manakaiky vahoaka vaovao sosialy izay ihany manodidina ny 700 ny zazavavy malagasy no efa miditra amin'ny sihatry ny fanambadiana mialoha ny 17 taonany fetra taona izay eken'ny fanjakana ambony be izany eta izany kanefa ny fampanambadiana zazavavy aloloatra no mahatonga ny fitondrana voka aloloatra ka mampiakatra ny tany fahafatesany eo ampitondrana voka sy eo ampiterahana mbola lavitra ny ezaka iadina amin'ity karazana herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zazavavy malagasy ity hoy ny fikambanana iraisam-pirenena misehatra amin'izany tadi-baovany onjalalaina ranevy manana sy mbola afatsara izay amin'ireo firenena 20 maneran-tany ahitana tambony indrindra amin'ny fampanambadiana aloloatra i Madagasikara raha ny antotany safadrany 700 ny zaza malagasy no manambady mialohan'ny 17 taonany zaza malagasy 12 ka hatramin'ny 17 taona miisa 20 sy 2,5 no efa niditra tamin'ny fanambadiana ka zaza malagasy 12 ka hatramin'ny 14 taona ny 10,4 amin'ireo raha nitatitra farany tao aorian'ny RGPH3 any amin'ny faritra Atsimo-Nosy no ahitana ny tambony indrindra eto Madagasikara akoatra ny fampanambadiana ny zaza loloatra anisan'ny endrika herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny zazavavy ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny eo an-tokantrano ny tsy fasahindra olona ny arany herisetra amin'ny torka dia mampanansaritra ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny malana mahavavy eto Madagasikara. La problématique des violences basées sur le genre réside vraiment dans le silence. Parce que jusqu'à présent, un certain nombre de femmes continuent à subir des violences. Mais elles ne le reportent pas, elles n'en parlent pas. Et la culture du silence continue à soutenir les auteurs, les personnes qui sont coupables, qui se rendent coupables de victimes de violences basées sur le genre. Sehatriray anisan'ny eto Madagasikara ny ady atao mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy, ny ady amin'ny fitovian-jo eo amin'ny lasy ny vehivavy ary ny ady atao amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Fomba iray ahafana miady amin'ny herisetra hony avy amin'ity fikambanana iraisam-pirenena ity ny fanampiana ny vehivavy havita tena tsy ankin-doha be loatra amin'ny lehilahy. Pejiny kolotsaina androany ny taom-baovao malagasy ho an'ny adivory fitososina sy ny famato izay ny karakara sy nankalaza izany tetsy Mahamasina sy ireo rova rehetra manerana ny Madagasikara. Omaly kosa no nizarana ny afo tsy maty tetsy Mahamasina ho fanilo miampita. Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Manomboka mahatsapa ny malagasy fa tsy misy firenena androso raha tsy miverina amin'ny fombany sy ny teniny ary ny taniny. Tsapa izany tamin'ity fankalazana ny taom-baovao malagasy ity. Ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, avela daholo ny lonolony, ny disadisa sy ny karazana adiady samy hafa anatin'ny fiarahamonina fa handray taona vaovao dia mila madio amin'ny lafiny rehetra ny olona. Dia ohatranay manokana zany zao tato anatin'ity fankalazana ny taom-baovao ity dia nizara fidiovana izahay tamin'ny herintaona olona 3 alina no nizarana fidiovana fa tamin'ity efa avo 5 eny avo enina tamin'izay olona 3 alina izay ny tonga naka fidiovana teto Mahamasina nanomboka tamin'ny alarobia 9 martsa hatramin'ny asabotsy mbola betsaka ny mpilahatra. Dikan'izay zany mitombo andalana ohatry ny dian'andriana ary azo atao hoe mahazo vahana tsikelikely eto amin'ny firenena ny firehetan'ilay afon'ny fitiavan-tanindrazana ao malagasy rehetrarehetra izay ilaina tanteraka satria tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy miverina amin'ny fombany, miverina amin'ny teniny, miverina amin'ny taniny, indrindrandrindra manome asina ny tenany amin'ny alalan'ny fitandrona ny fomba sy ny fitandremana ny fady. Dia izay indrindra zany mahatonga anay hoe faly aloha satria manomboka mahatsapa tena ny malagasy fa ilaina ny mamerina ny sotoavina tahaka an'izao mba hisiny ny firaisankina sy ny fiombonana be dia be eo amin'ny mpiray tanindrazana. Dia marobe zany ny olona resy lahatra tanteraka amin'izao fa ilaina
ny manandratra zay malagasy zay amin'ny alalan'ny fankalazana ny taom-baovao dia anisany. Mbola tsy miray feo anefa ireo sampandala ny fomba malagasy amin'ny daty iraisana fankalazana ny taona vaovao. Ireo zanatra valina ohatra ny laza fa amin'ny volana Aogositra any ho an'ny taom-baovao ho an'ny malagasy ho an'ny fikambanana famato sy adivory fitososina kosa izay mpikarakara ny fety aman-danonana amin'izao alamaty izao dia niainga tamin'ny lamina ara-boajanahary ny fomba nanisana ny andro ka namaritana ny androandroany ho taom-baovao ho an'ny malagasy. Io moa zany samy manana ny fanandrony, samy manana ny fomba fanisany, misy ny mpanao isa lava fa ny anay zany ny anay ny alamaty dia miainga amin'le eo amin'ny fijerena ny lafiny zorotrano. Tsy misy zorotrano mihetsika zany fa eo avaratra atsinanana foana ny alamaty ary io volana io tsy misy zany hoe mihetsikehtsika hoe amin'ity ny alamaty dia etsy ananetsy dia amin'ity ny alamaty dia etsy ananetsy fa raisina lojika zany le izy hoe ny alamaty dia eo amin'ny zoro avaratra atsinanana ary io tsy mifindra fa mikisaka manaraka n'iny zoro iny dia ny anay zany fanisan'andro nay fanisan'andro efa niatra hatramin'ny vanim-potoana fampanjaka hatramin'ny androna lambo dia nay nefa nisy fa izany moa lafin'ny fitazomana ny resaka fomba sy ny fitazomana ny asina misy tompona andraikitra ny amin'ny fitazomana ny andro dia tsy afaka ny resaka momba n'izay fa io zany dia ara-boajanahary ny amin'ny hoe rehefa alamaty ny andro mena ny volon'ny fody mirarabony ny vary miakatra ny vary dia Andriamanitra ka ny fiakaran'ny vary eo an-tanàna dia midika ho fiakaran'Andriamanitra eo an-tanàna izay manamarika ny mahandro alamadin'ny andro. Ho fiatrehana ny taom-baovao dia nozaraina alina ny afo tsy maty nafana ny fandraisana izany dia tsy mamasina ary tao anatin'ny fifaliana tanteraka maneran-tany ny fankalazana ny taom-baovao malagasy androany raha ny fantatra. Araka ny fampahafantarana teny ampiandohana dia izy 20 mianadahy voalaza tetsy ambony teo araka izany no andiany voalohany amin'ny kandidat tolotry ny firaisan-kina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ataony 7 Mey 2024 ho avy izao. Toizantsika kosa ny fampalalam-baovao amin'ny pejiny finoana manomboka androany ary aharitra iray volana ny Ramadany fotoana ifehezany mpino silamo tena amin'ny fifadikanana sy rano. Ao anatin'io fe-potoana io dia mianatra sy mandalina ny boky Coran ireo mpino. Misy ihany koa anefa ireo sokajin'olona tsy voatery hifadianana sy rano rehefa fotoana ny Ramadan tahaka izao. Onjalalana Ranaivo Manana, vola avatsara. Miankina amin'ny fihodinan'ny volana fa tsy misy daty raikitra voafaritra mialoha ny fiatombohan Ramadany. Iray volana kosa ny faharetany ary mifarana amin'ilay antsoina hoe Eid el-Fitr. Fifehezan-tena tsy misakafo sy tsy misotro rano vao manomboka mangiran-dratsy ka hatramin'ny maty masoandro ny Ramadany. Ankoatr'izay, volana natao hikoloana sy hitezana ny ara-panahy io fotoana io ho an'ny mpino silamo. Io zany no hitezana ny mpino, zany hoe ray volana hitezana ny mpino hanany le atao hoe culture d'excellence. Tsika zany amin'ny maha-olombelona atsika tsy ho tonga lafatra fa mba miezaka atsika ho tonga lafatra. Homendrika an'le mission zay nomena atsika ny zavatra rehetra atao anatin'ity volana Ramadan ty dia mitandra mitarika ny mpino makany amin'izay fanakakezana amin'ny tompo sagnahary zay. Maninona le fiarahamonina atsika miarava amin'izao fotoana zao satria zay zavatra zay mihitsy no efa miamaty zany. Dia ny Ramadan zany mitaizan'ny olona hoe hiala amin'ny habibiana toetra zany fa handeha bebe kokoa amin'ny resaka ara-panahy satria ntsika gasy miteny ny fanahy ny maha-olona. Tsy ny rehetra no mifady sakafo rehefa Ramadany. Misy sokajin'olona afaka tsy mifady hanina sy misotro rano rehefa vanim-potoana Ramadany toy izao. Misy ihany ny cas exceptionnel moa mazava ho azy zany natokana ho an'ireo olona zany hoe tsy afaka tsy manao izy fa manolo amin'ny fotoana hafa tahaka an'izany ohatra ny olona anankiray mivoyage. Eo ihany koa ny olona marary fa manolo zany izy amin'ny fotoana hafa le fotoana tamin'ny fotoana naparary anazy. Ho an'ny vehivavy koa misy ny ohatra hoe vehivavy anankiray mitondra vohoka na vehivavy anankiray mampinono zaza dia tsy voafaritra ary tsy voatery izy mifehy amin'ny sokajindreo mpino silamo volan'ny fahasoavana ny iray volan'ny Ramadany. Amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny 10 taona ny zaza silamo iray no mifehy-tena rehefa Ramadany. Ny 10 aprily ho avy izao no hifarana ny Ramadany ka anaovan'ny Islam ny Eid el-Fitr, fety iray lehibe indrindra amin'ity finoana ity.
pejiny fanatanjahantena no tanterahina omaly teny amin'ny kianjany Mamay Mertsatosika ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra na ilay Pure Play Football League andro faefatra izay niona ny Mamay FC sy ny LGK Plus nanatrika izany teny an-toerana Javandria Maefa sy Taizoniana. Niezaka ny fiainana nandritra ny 90 minitra ny ekipa ny LGK Plus 5 voatazo ny Mamay FC ady sahala aotranaotra tamin'ny farany lalao. Sahirana tamin'ny fampidiram-baolina ny LGK Plus ary nainiary tena kosa ankilan'izay ny ekipa ny Mamay FC. Somary nampanasarotra ny fahateren'ny kianja ary nalama ihany koa ny kianja ny lalaovana kanto ny iray mety tsy nampahazo ainareo mpilalao teny ambony kianja ho ny filohan'ny LGK Plus. Tsy afaka nampivelatra ny lalao ny LGK. Ary hitako fa mbola malama ny kianja raha mijery sika tato amin'ny lafin'ny sisiny tato dia misy rano mihitsy tato zany tsy haiko hoe ovina ny tondrahana le kianja fa dia malama tena malama. Dia teo koa moa zany le baolina voalohany fizaram-potoana voalohany nanaraka ny zoan'ny Mamay FC ny LGK dakadaka mianga aty amin'ny défense makany aloha any mitady esape dia tsisy baolina nandalo aksa mihitsy betsaka teo dia izay zavatra izay nefa novaina tamin'ny deuxième mi-temps fa ny famonom-baolina no tsy ampy teo amin'ny deuxième mi-temps fa raha nahitsika angamba demi-terrain baolina nataony LGK teo deuxième mi-temps. Azo lazaina ho nanohitra ekipa efa sangany Mamay FC satria tompon-daka ny Madagasikara farany no nifanandrana taminy teto. Ny point tena iadivana amin'ilay izy tsy mitovy amin'ny kopy izy io fa rehefa mahazo isy ianao aloha tsy hoe nety taminay pour les salles eto amin'ny taninay ve dia ny anandra fahombiazana izay rehefa manao amin'ny ekipa sangany ohatran'ny LGK reny mila fitandremana na zany efa nitandrina ihany zareo nahazo occasion ahafahana namono iny roa zay fa hita ihany le mampiavaka ny nina fa sarotra mandangy. Nitana ny laharana voalohany hatrany ny LGK Plus ao anatin'ny Conférence Sud manaraka azy eo ny Zanakala FC ary ny CFF. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany adisisika maro lafy no nataon'ny Suède vao nitsangana ho isan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny OTAN ity firenena ity. Efa misitraka fiofanana miaraka amin'ireo tafika ao anatin'ny vondrona ny tafika suédois nanomboka ny alakamisy teo. Omafy araka izany ity vondrona ity noho ny fitombon'ny firenena manatevin-darana azy. Fanadiadiana eo amin'ny sariny France 24. Amin'ny kafaliana sy friariana no nanaovan'ny tafika Suède fanazarantena miaraka amin'ireo tafika ao amin'ny vondrona OTAN. Araka ny nambaran'ny Zoma teo dia androany alatsinainy natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny sainan'ity firenena teo isan'ireo firenena 23 mpikambana ao anatin'ny OTAN na ny Atlantika avaratra. Ireo elita na ireo tsongaina fa mamiratra sangany nandray anjara tamin'ity fiofanana ity. Ho an'ny mpiofana rehare mihitsy ny tafiditra ao anatin'ity vondrona ity. Raha tsy ivona ny volana 2024 niaraka nangataka tamin'ny Finland ny idirana ho isan'ny mpikambana anatin'ny OTAN i Suède fa izay vao tanteraka ny nofinofin'izy ireo. Atsisika nandritra izay roa taona izay ny fandresendahatra samihafa nilazana fa tsy isan'ireo mpampiatrano ny mpampiorohoro i Suède araka ny nambaran'ny Turquie izay efa mpikambana efa ela tao anatin'ity vondrona ity ihany koa. Misitraka ny andininy fahadimy amin'ny lalàna mifian'ny OTAN araka izany i Suède amin'ny resaka fiarovana ara-tafika sy ny fanampiana raha sendra loza araka ity andinin-dalàna ity ihany. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy makasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farandry ho arahinao misesy aorian'izao fampahalalam-baovao izao kosa ny fandarana ahoana marina Global News ny dinika ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe le cercle de feu ny tenako tomboky lahy sy tomboky vavy mame fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tomboky.